enjehan'ny eritreriny. Nosoratany Axiel. Ho velominy Anjarliva Vantsoa miaraka amin'ny Lemec Arliva ary Tainana Antenaina. Roland Ramanatsoa no nandray feo. Anjarliva no nanantotosa. Tena mandreraka koa raha ngaty fitohanan'ny fiara ty andrenivohitra ity ka. Za zany efa dia ho tonga any an-trano mba hakaina fa tena reraky ny asa mihitsy. So ihany fa nahazo bus aloha e. Nefa manao vody azo be isaky ny fijanonana koa izy zany. Ohatra iza koa ary ty miantso ty? Mamsoa fa misy inona ary? Ndaso e. Allô? Allô, dada? Ahoana ry Mamsoa? Efa naty bus andeha hody aho fa aleo any an-trano miresaka e. Dada, mirehatra ange ny tranontsika e. Maninona tsara? Mirehatra ahoana ny tranontsika e? Eno miredareda be ny hafa amin'izao tsika miresaka izao. Loza marina. Dia efa niantso mpamonjy voina ve nareo? Efa niantso mpamonjy voina mihitsy izay fa mbola tratra ny fitohanan'ny fiara ho anosy be hony zareo. Ny tranontsika nefa tena mirehatra be. Fa ina nefa nampirehatra azy hony e? Tsy haiko fa efa nirehatra be ny trano tamin'izaho sy neny tonga avy tany amin'ny bebe. Adinonareo ngany namony afo-tsaribao tao an-dakozia tao e? Tsy adinonay ka. Sady avy eo an'efitranon'ny fenoera nge ny fiatombohan'ny afo ozy izy ny olona nahita voalohany. Avy eo an'efitranon'ny fenoera hoe? Inona indray ny adalana nataony le tala tao? Asa fa izy ary mbola tsy nodiko. Nezahanay sy neny vonoina ihany ny afo fa tsy mety maty tsony. Tena leonay ny taona izay entana azonay navoaka eto tokotany. Tena loza koa zany ka. Fa izao dady. Mbola ty ambany dia fa mitohana be ny fiara e. Tsy olo fokony olona nampy anareo amono afo. Ka efa eto ary fokony olona fa mitazana fotsiny firehetry ny afoko. Ohatray, fa maninona ary zareo no mitaza-potsiny fa tsy mba mamonjy? Ka maty ny pompy dia tsy misy rano azo taoniny. Ny olona koa tsy isy mahafoy ny tahirin-drano any an-tranony any akory. Tena raha koa zany. Aleo fa hiala bus dia andray taxi moto mba hoaingany e. Sady, oay, loza fa voalelaky ny afy avy aty amintsika ny lavarangy an-Ngarasanjy ry dada. Zany ve? Koa tsy loza miampy atambo raha mahazo lavaranga an-Drasanjy ny afo. Ny andro koa maina sy mandrivotra be. Oay, mirehatra be ny lavaranga an-Ngarasanjy fa tonga vaingana ry dada. Eny e, tena loza fa mirehatra hatramin'ny tranon'olona. Ary tsy ho afapela amin'izany koa tsika. Misy miala sofera! Misy miala! So vo tena very tsika ariary velo kila tanteraka ny tranontsika. Loza koa dia ny afo nihitatra sy nandoro ny lavaranga ny Ngarasanjy. Atao hoana saondra. Loza efa miatro sao ka tsy maintsy zakaina zay vokany. Reto entana vitsivitsy eto tokotany reto sisa ny mba azonay sy mampisoana avoaka. Fa ny sisa dia maisy lasa lavenina daholo. Okizay. Zay tsika vao very tanteraka. Tonia aloha saondra. Na ny atota taratasy rehetra momba antsika aza nge tsy tafavoakanay intsony. Zany very saondra? Eno Tena mbola raharaha be koa ny karakara an'izany zaoko. Ka efa nirehitra nge ny trano tamin'izaho sy mamsoa avy tany Andrimamy. Zay voarambon'ny tanana ihany sisa ny tafavoakanay fa vetivety dia nihitatra ny afo. Dia reto entana kely reto zany sisa mba tafavoaka tao. Say mianaka zazaka maty rano raikiraiky tao fa nirehitra sy nienjerazerano ny valindrianako. Tena enjana aloha e. Ny loza koa dia ty lavarangy an-Ngarasanjy satry ny afo vety amintsika itiko. So aza fa tonga ihany ny mpamonjy voana dia mba ny lavarangana fotsiny may. Fa ny tranontsika tsy misy azo natao inona tsony. Eny tsy anaiko mora ny fahamaizan'ny lavarangany koa nefa nge Ngarasanjy. Ary asa zay hovavany amintsika zao. Atao hoana fa tsika aza mba tratra ny loza tsy nampozina nge. Loza azo ny soroana fa tsy hoe tsy nampozina ry saondra. Tsy azoko ny tianao lazaina. Ka tsy avy tamin'ny efitran'ny fenoery ve ny atombohan'ny afo izy nareo e? Zany aloha raha ny filazan'ny olona nahita ny fiatombohan'ny afo e. Nisy zavatra nataony zany tao any efitrano tao. Zany hoe vokatry ny nataony nampirehatra ny trano. Aza melohanao sa antotra n'izany kosa ny zanako ry ary velo.
Tsy misy malalan'izay tena nahatonga ny afo angetsika e. Noho ny tsy fitandrema ny feno hery fa inona indray e. Araiza moa izy zay? Efa niteny tamiko ange izy fa ho any amin'ny namany dia hariva vao mody. Efa hariva ny nefa izao e. Dia maninona atao mbola tsy tonga ihany izy? Asa rehefa vakansa moa ny andro dia mba miaraka amin'ny namany ihany izy. Moa za fitaizanao zanaka ary sahondrako. Ary mamosonaka izy? Iny tany iny izy fa avy nijery ny famonoana afo tao amin'ny Dringarasanjy. Tokoa. Nanahoana reto ny famonoana afo tao amin'ny Dringarasanjy tao? Ny afo aloha mba voafehy hampamonjy voina ihany dia ny lavarangana fotsiny ny tena may. Saingy tezitra be Ngarasanjy Izany ve retsy? Tena ny savoaka sady ny vazavaza tamiko mihitsy izy roneny Ka ny vazavaza hoana? Ozy izy hoe tsy ataoko vita moro zao ry mamsoa fa ataovy amboarin-draindry aingana ny lavaranga koa. Raha tsy vitany ao anatin'ny herinandro ozy izy dia hitory azy Zao saika mahita teraka ny tranoko noho ny adalanareo menakavo ozy izy. Zany fa tena menatr'olona mihitsy nanaovany an'izany Eny tsy maintsy makao amin'ny Ngarasanjy tsika aloha hifandamina aminy. Avy eo mihevitra n'izay trano itobitsika. Ka maninona moa raha any Andrimamy tsika no mipetraka mandra-pah ny andro koa efa hariva. Asa tsy maninona raha vonina indray antsika izy fa ny any fianakaviako lavitra be daholo. Ahoana moa bebe ny tsy andray antsika ary dada? Tsika ary mba niaram-boinako. Eny fandolo ho atsy amin'ny Ngarasanjy ry sahondra. Mino fa miandro fatratra antsika izy zao mba hanaparan'ny atezerany. Mandeha anariry ihany ianao fa za tsy hatanty ny trerony rangahy iny ka marina Indray kosa roneny dia dada rery ve niatrika ny atezerany Ngarasanjy? Tsy mahatonga any ary mamsoa fa aleoko miandry entana eto marina Kosa Tsy maninona ary fa aloha zany ho any. Andrasonareo vetivety eto ny hitantsika aloha fa lasa. Ampalahelo any mijery any dada roneny. Tsy maintsy andevylevy azy zao Ngarasanjy. Ary tsy anaiky mora ny lavaranga ny tsara tarehy mainy afo. Tsy ho aindraindray ve ny fona sy anao an'izay fanarahana aminy. Ifeno hery mbola tsy mody foana zao ny manahira-tsaina. Oay Lety, ahoana zao? Tondray hatramin'ny vovintsika ara-bovy Kila tanteraka ary feno hery Reo entana kely reo sisa no mba tafavoaka. Zany ve? Eno Tena grave ty marina. Fa hoana nampirehitra azy Zay koa ary mba manontany tenako. Ny afo avy tao any efitranonao nge ny atomboany Afa avy ao amin'ny efitranoko ahoana kory mamsoa. Za reny zao vao tonga Marina ny voalazan'ny zandrinao fa avy tao amin'ny efitranonao tokoa nge ny afo Kozy Ka inona ary mety niteraka ny afo tao amin'ny efitranoko ozy nareo ka? Mety ny afo tsigaranao fa inona indray? Aza mifanendrikendrika kely ary bavy kely dia efa mikozy andria azy Ka inona fotsiny ary mety niteraka afo avy tao any efitranonao Aiza moa no afantarako an'izany fa dia za koa ary mba gagy aza loza nareo da miady hevitra eo rehefa izay atao zao no tokony ho heveriny Eta ho ara-bovy. Tena kivy aranga. Mahay daholo zany ny mbalako sy ny zavatra rehetrarehetra. Ny ako aza nga misy azona votana tsony. Mahatra amin'ny fitaovam-pianarako. So ihany fa mba vita ny fanadinana. Ary ao koa lavarangana-Sanjy maio. Nga nitatratreny ny afo Ka mifanakaiky be ny tranontsika sy ny azy na dia voasaraky ny tambon azy. Sofa mba tonga ny mpamonjy voana fa raha tsy zany dia maiko ny tranony. Fa zao ro mamsoa Ahoana roneny? Rehefa tonga eo ndray nareo dia tsy ilaiko indray miteniteny an'izany hoe mety ny afo tsigarany feno hery zany no nampirehitra ny trano. Tena zany mihitsy rabovy Azondriva izy zany Eny re roneny Fa mbola tsy tonga nga rahabainina sa lasa izy? Mbola lasa naresaka tsy amin'ny Ngarasanjy izy ka asa koa zao izay anaovany andray nareo ao amin'io lavarangany maio. Tsy manaiky an'izao mihitsy ary velo Zao ny lavarangako levon'ny hafa avao aminareo. Tsy manaiky mihitsy Ifona narery Ngarasanjy afo tsy napozina moa le izy sady za koa mbola tany ampiasana raha teo eny Tsy misy tsy napoziny zany Tsany ve irehatra fotsiny amin'izao raha tsy noho ny tandrevaka reo menakavy Soloinareo ny lavarangako fa tsy manaiky an'io Amin'ny maray-pianakaviana any ifonako eto anatrehanao rery Ngarasanjy
Tsy ny fifonanao rangaty nampiverina ny lavarangako ilany afo a. Volana dalanga ny volako nandrena anazy, a? Volana dala ny volako. Tsy miteny kosa hoe volana dala fa mba mitalao nindra fonao re. Trabona tanterak'izay ankehitriny. Tsy izany nahatrabona anareo ka miala tsiny a. Ny lavarangako solonareo fotsiny fantatro. Eny are. Satria moa avy aminay ny atosoana de Zany mihitsy ka. de tsy maninona fa ezaka izay ny an'olony lavaranganao fa mba mangataka fotoana kely fotsiny izay mba hanamboarana azy. Omeko herinandro nareo e. Herinandro? Ampy anorenana lavarangana ny herinandro rangaty a. Ekeko izany saingy mbola hitady ny volana anganana azy ange izay e. Hainao ihany ny falafosan'ny zavatra ankehitriny. Sady zako moa mpiasa madinika raha teo fa soferan'ny orinasa ny asako. Zangany na soferanao, a? Ny fantatro de ny lavarangako tafaverina amin'ny laony ny afaka herinandro an'io. Azo. Ka mety sotratrako ange zany fetrandro lazainao zany e. De miala tsiny fa hitory a. O kare marina e. Mahalala olona amin'ny fitsarana ary afaka nagadra anao na anio de anio ihany aza noho ny akasoparana nataonareo tamiko. Mba amindrao fo re zay. Marina e, mitalao aminao ringara sanjy a. Herinandro ihany ho anomeko. Aza tao ansamy moa e. Ka na ianao no miantoka ny fanamboarana azy na vola no menareo anamboarako ny lavarangako. Fa vola ohatrina ary ny toko mahasolo ny lavaranganao raha tsy mahadiso e. 10 tapitra isariary de mavita azy fa tsy anasady zavatra e. Sika koa trano atsimo sy avaratra raha teo. 10 tapitra isariary hoe ringara sanjy. Ny plafond na ny valindrena tamin'ny lavaranganao ihany nge ny tena main'ny afo e. Fa ny karazam-boninkazo mandravaka ny lavarangako tsy misy dikany. Tsy niteny an'izany kosa aloha e. Torak'izany koa ny arofanina sy ny rindrina mainty ny setroky ny afonareo, a? Tsy maintsy tafaverina ao amin'ny laoniny avokoa zany vao azo kekena, De ahoana re zany e? Ahoana amin'ny ahoana fa misafidy ianao na hanamboatra azy mivantana na hanome vola 10 tapitra hanambarako azy. Herinandro ihany nomeko a, fa raha dilan'izay any amin'ny fitsarantsika fanazava. De inona no hevitra ry Arivelo a? Telo andro nge sisa de tapitra ny herinandro nomeny ngara sanjy anamboarana ny lavarangany. Mbola tsy ampy mivolantsika ry Saondra. Tsika koa tsy afaka misambola any amin'ny banky akory fa nitrosa teo aloha aza mbola tsy voaeva. Loso ty marina. Ny avana ambany tarainana moa de nilaza fa sahirana avokoa. Ny sasany ray nandasa hoe ny tsy fitandremanareo ihany na main-tranonareo. Telo tapitra isa nefa de ampy anamboarana ny lavarangany ngara sanjy raha ny kontina ataotsika fa tsy 10 tapitra isa ariary araka ny lazainy. Eny e. Fa 3 tapitra isa hoy izy ianao nefa nga moramora mitady an'izany. So ihany aza fa mba nampetranao tsika ny mamanao. Fa ratsy izany de nanamaro isan'ny mpatory antsenitsika. Teny an'izany indrindra ianao fa resaka tampoko mama anikeo maraina. Miresaka hoe ahoana zany? Mety kokoa hono raha hofaitsika ty ambany rihana nampetranao ny antsika ty. Hofaitsika? Ie. Ry Saondra. Tsy haitsaitra ny hipetrahantsika ty amin'ny mama fa noho ny vona tsy fidinazo atsika e. Fantana nge zany. Fantanko maninontsika ny hoe asainy manofa ny efitra hipetrahantsika ka. Sa entan'ny fitiavam-bola izy ka ny zanany trabona koa ny asainy manofa trano ato aminy. Zany ve mba fitiavan-dreny e? Tsy zany loatra rehefa tsy azonao ny antony. Antony inony e? Tsika ny mpiray-tam-po amiko ny hipetrahantsika maimaim-pona atao mama. Noho izany tsy maintsy manofa ny efitra hipetrahantsika tsika mba tsy hisiny disadisa. Ay, zany ny toetsain'ny mpiray-tam-po aminao. Nefa de tsy tapaka mamonjy fiangonana isan-kalahady. Tsy maninona fa avoay daholo ny entatsika e. De ny tokotany tsika no mipetraka manomboko izao na hanao tafilanitra azy. Ianao koa mba mora tezitra ka. Hanao tafilanitra, hanao tafilanitra. Ka tsy manambola ny fanany efitra ato ambany ato aho e. Mba moramora rehefa hoen'ny mama ny ambony rihana any angeza ny teninao zany e. Inona indray moa mampifamaly anareo ato ry dada Sineny a? Inona moa fa tsy ilay hoe hanofatsika ny ato ambany rihany bebe andriry mamsoa. Mba hatsarariny kosa neny ataondry dada tosy neny fary. Sa tsy mba havandry zareo tsika no asainy manofa trano raha mipetraka ato amin'ny bebe? Zany ny atao hoe ny oro tsy havany manana ary mamsoa. Iza moa mahatra indrindra na amin'ny fianakavian-drenao na avy amin'ny fianakaviako fa tsy tsika. Si, avy aloha any zany resaka zany fa mandreraka ka.
Sady nenikoinge mba isan'ny mpandovan'ny dadabe sy bebe ihany fa zanany Izay indrindra mantsy ny fanarenana ny lavarangan'ny Ngarasanjy zao no tokony ho everitsika fa tsy misy mahalantsika atao amin'ny mama raha mbola zanany koa. Fa za aloha tsy hianatra tsony. Maninona hoe ry Mamsoa? Efa hiditra kilasy famaranana indray ve hoe tsy hianatra tsony? Tsapako ny fahasairana anareo sy ny endry dada. De? Na ny sakafontsika aza manahirana. Dia mbola ohatrinona koa vola tsy maintsy alohanareo amin'ny fidirako amin'ny kilasy famaranana. Karaha tsy hianatra ary ndre dia mieritreritra ny anininy, ha? Hitady asa sy azoko atao mba hanampiko anareo ka. Fantatro nge dada fa manao asa tselika ankoatra ny any am-piasany. Fa ahoana ny nahalalandrian'izany? Ka amin'ny 4 maraina dada dia efa miala ato an-tranoko. Ary tsy mody raha tsy amin'ny 7 alina. Dia lasa miasa lahady koa. Nefa tsy toy izany taloha. Asa hitako ka fantatro ity sasy ity fa mikarama mipatahita ny mpivarotra eny Anosibe maraina sy hariva avy miasa. Indrindra moa fa ny alahady. Hitany dada fa tsy mateny dada. Ka mila vola ngetsika retsy. Inona ary no ivelomantsika e? Ary inona no anamboarantsika ny lavarangan'ny Ngarasanjy raha hoe ny karamana isam-bolana ihany ny anteherana? Ny fianaran-dry koa tsy azo kekena raha tsy toy izany ry Mamsoa. Ka i Mamsoa rery angamono zanantsika fa tsy feno hery koa e. Ka mahakivy ny amin'ny feno hery. Efa intelona nalabaka fa tsy afaka ihany no niditrany. Zao tratra Mamsoa amin'ny kilasy famaranana. Sady izy koa nge hono ka tsy mahazoto hianatra tsony dada sy neny. Moa zany iziko. Tsy ny fianarana tsony ny ao andohany fa ny fiarahana amin'ny namany sy ny any ivelany. Isaky miteny azy moa dia kingeriny reny miaro azy. Rehefa tsy mazoto ampianatra azy tsony ianao dia mitsora fa tsy manakina azy eo e. Tsy izany tsy mazoto fa izy mihitsy ny kambotsilaitra ny bala amin'ny fananarany. Efa 12 taonany izy e. Ka raha ny aminy dia manasa tanana ozy Pilato. Fa raha ianao kosa ry Mamsoa, tsy maintsy manohy ny fianaranao ianao na dia amarotako ny fananako rehetra azy. Ny ariko. Dia aiza zany ny vola nohizan'ny fianarany? Sady anamboarana ny lavarangan'ny Ngarasanjy, aza adinoina fa lehilahy manan-karena sady mahalala olona ao amin'ny tribonaly izy ka afaka mandetika an'izay toriana eny amin'ny fitsarana. Ao Mamsoa dia aza mihafahafa fa mipetrapetra letsy. Ka zany tompoko somary maimaika ihany. Maika ho aiza indray lahy. Amonjy fotoana amin'ny akamako ako. Zao n'izy ry feno hery misy antony matoa ny antrano lara sendrana hitany lanan-dalo tetsy amin'ny arabe teo Antony inona moa zany ny Ngarasanjy Za nge ho aka. Antony lehibe anova sy ahaso ny fianany lahy letsy fa inona indray Inona ary ny tinitera-tady tiako zinaniko? Noveriko fakopony zao hoe borikasikarako tsy maty tsara ny nampirehitra ny fofonay sy ny lavarangany. Milony tena resako aloha dia te anontany hoe efa afaka baka moa ela io? Za ve? Fa iza indray no miresaka amiko eto hoe? Zano hoe efa nanala intelo fa tsy tafa foana. Tsy ampy sanjila angamba. Tsy ampy sajilinina fa ela mihitsy ny kamy mianatra lehibe sangana kotia. Loza lahy mivangabo sy mifampitarika amin'ny namany lahy fotsiny. Le aza fa hitatasika amiko ve ny netsona ho ay andeha hipahafatsy. Mipetraha aloha lahy fa vao manomboka ny resaka e. Ka ianao ne ohatra miditra amin'ny vie privé-ako sy betatasika fotsiny ko. Tiako be zany toetra lahy zany Zao letsy raha teo mpanan-karena takanahy lahy dia vola ka tsahana fa tsy diplôma. Any andafy ny misy hoe zay be diplôma ny tafita sy manan-karena, fa ny eto amintsika kosa dia zay mahay mitady vola sy be afira ihany. Marina ihany aloha zany kaozinao zany misy akamako be saosy be zay ihany nefa dia CP ny diplôma ny liry. Fa ifandrombahany sy mpamitsy zany Satria ny vola ny maharangaly tia. Ka hoana teo mpanan-karena takanavy lahy ary ariasa amiko. Oloniza moa tsy te hanan-karena radada. Misy sera milay ngany? Zaho anefa ny lalàna voalohany tsy maintsy ajaina raha te hanan-karena
dia ny fahaiza mitana tsy ambaratelo. Ka vita lahy zany sa tsy vita lahy? Nareo tanora kehitriny mantsy basy vava sy tia mioeraoera fotsiny araka ny fiteninareo a. Sika indray aloha matana sekre fa inona ary ty. Fa inona aloha zany sera mampanankareny zany? Ary maninona moa no nisafidy ahary asa aminao ianao e? Fanampiko any lahy zany mba hampanankarena ny lahy letsy a. Maninona ny tianao hanankarena? Satria zanako naterako lahy. Ora tata, ianao ve ny raiko niteraka fa tsy rabainina? Zany letsy ny marina. Mifanila tranontsika ka tsy manainga amin'ny lahy. Saingy tadio le teniko teo hoe ny lalàna voalohany tsy maintsy ajaina raha te hanankarena dia ny fahaiza mitana tsy ambaratelo. Manofy ave sa le rangaty no mahay mampisony. Miaraba ngara santsy. Tonga ty aminao indray afa ho tapitra rapitsy mantsy ny fotoana ny fanarahantsika. Zao ve se vao mitonatonana ty amiko ry Arivelo? Raha iandro tsy hataperan'ny herinandro lazaiko. Raha ifona sy lelam-palady amiko indray aloha dia malalaka amin'ny varavarana ivoahany sefa tsy ilaiko a. Tsy zany ny antondiako fa momba ny fanamboarana ny lavaranganao ka. Dinikinina indray e. Asa fanarenana ny lavarangako no tadiaviko fa tsy dinika mandany andro. Ka sa inona ary moa no tanterahako raha tsy misy vola ka? Dia za indray no tadiavina nga hanampy ara-bolan-dranga. Zany ve tsy tonga amin'le hoe ny voapamaky indray no mandola asoroa na soavaly mianto-bilona tsotra zao. Zany sombanareo fananana indray ny ara-miasa aminareo. Diso ianao ringara sanjy a. Fa hoane? Ivarotra tany ny atondiako aty aminao ka asa ahoana izay hevitrao. Ny vola azoko amin'ny vidy tany mantsy no anamboarako ny lavaranganao sy ny fandokoana ny rindrinao. Ny voninkazo rehetra teo an-davarangako tsy maintsy soloina. Tsy adiniko re zany. Ka taneza moa ty amidiny sy amiko mba inoko e. Tsy aiza rehefa io tany misy ny tranonay may io ihany ka. Enao nilazako voalohany amin'ny mampifanila tranontsika nandritra ny 20 taona. Anko fare, sao vao azoko ny tany lary Arivelo. Ka ahoana? Tany lovako izy io ka mitiko amin'izay samy vidy azy ny atsasany. Maninona moa raha tsy vidiko fa omensy ana fotsiny dia samy afako tsika. Omena fotsiny hoe ringara sanjy? Ie, ho takalo ny lavarangako kilan'ny hafa avy tao aminareo ka. Tany malalaka azo anorenana trano roa ve ny takalo ny fanamboarana ny lavaranganao? Efa fanararotana kosa nge zany ringara sanjy? Tsy maninona ary fa meo anany andro tokony tany sy rehetra dia milanitsika e. Dia ny ampahately ny ve zany sisa mba ho anay? Araka ny kajinay saondra nefa dia 3 tapitrisa ariary mavita ny lavaranganao. Saingy lazainao fa 10 tapitrisa be zao. Fa ny voninkazoko mainy hafinareo ve tsisy vidiny e. Karazam-boninkazo 12 paony mainy hafinareo daholo. Nefa voninkazo avo karazana sy lafo vidy avokoa. Fa nytaro tsara nefa fa ny karazam-boninkazo 2 fotsiny mitetina 7 alina ariary a. Na izany aza ringara sanjy a. Nefa tsy mifanaraka moa tsika ka tsofo rano hitady mpividy tany hafa. Be mpividy koa manko io satria amoron-dalana. Aleo aloha tambatambazana ihany le ty fa ilaiko ny taniny ka. Sady mety amin'le zavatra kasaiko. Zay fa mandra-peona ianao e. Raha tondry ihany dia isy olona saiko anamboatra ny lavaranganao fa lasa. Mipetraha aloha se fa za mandeha. Mipetraha fa ahoana indray e? Tsy maninona fa manaiky resy aho e. Tsika koa trano tsy misy avaratra ihany hatramin'izay ka andao ifanaraka. Ifanaraka ahoana moa zany? Niova hevitra tampoko ange ianao zany e? Kanisa vorovoloky latony e. Meo anany apatelon'ny tanise dia samy vita. Tsy mety amiko zany fa raha sa ianao dia vidio ny atsasako io tokotanyko e. Ny vola vidiny kosa ny anamboarako ny lavaranganao sady anarenako ny tranoko mainy hafa. Ka ahoana? Ay maranitra ihany se ty ry Arivelo a. Eny ary fa tsy ho be adivaritra tsony ahy. Lazao amiko izay vidin'ny atsasaky ny tany se hividianako azy. Fantatro angera sanjy fa misy hevitra ao ambadika indray matoa ianao mody ny vidin'ny tanin'ny Arivelo e. Efa fantatrao izany ka inona moa ny olany e. Raha izah aloha ny katsahanao amin'izany dia manantena nifina ko tsy haniry ianao a.
tsy mikatsaka nifina koa fa mikatsaka ny saondra malalako hoe esory ny tananao fa aza mikasikasika oe mbola tsy miova foana mantsy ianao ty fatatrao angeny fitiavaka anao ry saondry efa taona maro ny tianao sy vonina mpiadana anao tsy manano tena tahaka anao ange fa efa manana ny vady aman-janako vady tsy masambatra korony anaoko antra sy iofako ny vavy eny foana naremonakafa raha iary velo sofera iny foana ny vadinao kanefa na sofera aza no asan'ny iary velo dia izy no nekeko vadiko raha sanjy ny aryko tsara ovy anefa fa tianao ary tsy maintsy vadiko ianao zany nga tsy maharesakela fa izao fotsiny no antondiako aty aminao miaino anao ny saiko sy ny foky ravako avatra no apetrako ka ianao tsara raha misy ambadika hafahafo izao fividiananao ny tanin'ny aro velo izao dia ho tantaraiko any ny fanolalana nataonao ataloha izay fa veloma ianao mijanona aloha ry saondra fa hoaiza sady ianao saondra dia tsy miova toetra mihitsy lera sanjy iny ka neny oay loza marina fa hitany mamysoa ny fivoahako ny tranondrasanjy fa naninona tao amin'ngiarasanjy neny inona reny ho avaliko an'ity zazy ty avy ny antsena sady ngandry azo daholo ny zavatra nafarako azoko daholo re fa naninona tao amin'ngiarasanjy ho aneny nantany azy retsy raha mbola hoe ela ny andohavany any vidin'ny tany ray indria zany ve dia inany navaliny tsy ela tsonony fa amin'ity herinandro ity ty za dia mandaika marina aza hitako ka olona izay mampisoa amin'ny aro velo fa tao amin'ndrasanjy tsara kosa zany ry neny efa tsy androka ireny avy tamin'ny fanamboarana ny tranontsika mahany afo ro vina re mahafinaritra mipetraka amin'ny bebe fa hafa ihany mipetraka amin'ny tranontsika manokana ary nenika sahoanao zy neny marina kiny indria aza manafa hiverina amin'ny tranontsika taloha tsika tafaverina amin'ny laoniny ihany ity ny tranontsika may ry aro velo tena tsy mora fa mba vita ihany aloha tsy naharaka trano vola teo an-tanana ka ohatrany hoe nanao trano vaovao mihitsy tsikako vatandrindrina sy tafo manko ny sisa tavela teto enjana le manarina trano simba ry saondra na ny vola natokana hividianana amin'ny fitaovam-pianarana mamysoa aza ty voarimbona ka atao hoana fa mitady indray tsy hainao nga le tononkira hoe tsy moramora mitady voale manao asa tselika kely fotsiny ianao dia azontsika ny fitaovam-pianarana mamysoa ka tsy vitako tsony zany ry saondra fa hoana za mo tsy afa-manao trano mizaitrako atao tranokoko za raha za fa voasolo ny lamban'olona may fa inona nefa moa no manakana anao tsy hanao asa tselika ohatra ny taloha tsy hitanao ve za mitondra ny fiarany orinasa mody aty amintsika isan-karivo io hafa ny taloha fa ankehitriny tsy maintsy maka sy manaritra n'le chef de service nay vaovao ay moa izy le lazainao hoe mbola tsy manana fahazoan-dalana mamely fiara sady anivato izy ny alaina saterina isan'andro nefa za mipetraka aty Anosy zato tena mijaly kosa ianao raha tsy manaraka anao mody aty ny fiaraka fomba ahoana moa zany ny tadiavana bus avy anivato makaty amin'ny andro hariva be ohatr'ireny mbola hitondra azy anao fisafonana asany mahajanga koa ary afaka pitso dia tsy fantatra naharitra firina ny ijanonana ihany ay ve dia any amin'ny mamandray ahy zany no isambo mbola hividianana amin'ny fitaovam-pianarany mamysoko any amin'ny mihitsy aloha mindrina fa aza atao fantatry ny piray-tapo aminao fotsiny tsy hisy halalan'izany fa tsy ambaratelonay mianaka izany ary mba aiza ho a feno heriny mbola tsy mody atao trano foana indray hatramin'izao dia tsy haiko re efa tataka mihitsy ny vavako miteny azy isan'andro mba hoe tsy ho alipody izay miditra izay ny anao fa aloha indray aloha hiteny azy fa tsy akeko zao saludaolinareo dia zao ve le sela vao miditra ny trano ry feno hery efa mivalo oralina ane zao avy ny tsikaraka ve ny bany tsy ho tara fidiana raha bainina zany ve mba fa malinao andrainao
Mamimamy indray ianao io tsy misy mamy zany io fa mba nakanaka kely fotsiny arabofy ary aleo no mibandy mba hiapisa kely. Mivereny lahy aloha fa mbola tsy vitany eny resaka ataoko amin'lahy. Rehefa aveo arangamy retory fa isolombala aloha. Efa maniratsirandro manalina mihitsy le zalahy iny raha matoa. Ianao koa zany miverina eo foana re izy fa mba hisolo akanjo kosa aloha Zay fiarovanao azy zay foana mihitsy ny tsy levo mivavony korysaondra. Andraso fa alehako any mihitsy iny. Oromamy soa. Fa manino ty akanjoko polo lava tanany ty tsy voasasa indray. Mbola nanampy anenina mitazaitra n'olona ry dia tsy nasasa lamba ry feno hery Tony koa nga tena vendrana tsy. Maninona raha ny sasana aloha mibalako vao nanampy ana bofy. Satria fanasana ny akanjo olona any ambony noho ny zaitra n'olona maika be, Tsy misy idiranareo koa zany raha nga fandana mipitsika any rabainina. Andray mivalivaly iny lahy. Ay le ty. Mba asio fanajana kely ny teny avoaka amin'ny vavany lahy fa tsy jolam-boty daholo akory ny olona atao trano ato Atsahary manomboka androany io fitenina fakafaky amboty olona io. Ka maninona nefa mifilanao tamaina fa tsy mba nitenenina tsotra. Zany le tiany sahaza mifamotsy fotsiana ataony lahy. Sa mbola mitady indray lahy? Ka sio indray raha mbola sa ianao fa de mifampitady tsika Laha indray zany mampitandrina. Fa izy lahy miantsy Iza Zany koa rangano izy raha mitadinareo Zany mamono antata nge feno hery. Andray fa ino ny ataonareo mianake misara rehefa aza miady ohatran'izao misara ampio ary mamsoa nasaraka ny reto anky andry Sala zanako mantsy manohatra ankehitriny Tsy misy zanako ao zany tsony ringa mafy ady Andray ry feno hery. Fa mitady loza amiko mihitsy ve lahy mitady loza amiko lahy. Ohatsy zay ry ary velo ohatsy zay ary ianao koa mba mangina amin'izay ry feno hery mangina aleo koa raha ngamy bandy apisa fa tsy tia nimbanao bebe koa rabainina. Fa hoaiza indray ianao iny feno hery Avelao izy andehany amin'izay mahafaty azy zany ary inona koa ary ty fonosany zavatra latsaka amin'ny tany ty Latsaka avy tany am-paozo feno hery iny tamin'izy mifampitolona tamin'ny dada teo. Aiza hoe ohatray to rongony lanitro rongony tokoa ve io sa inone Tena rongony io saondra. Tena mahafengo kapoka mihitsy raha ny abesany. Enjanandray lesy zany. Ay ve ady be ny tao an-tranonareo tao Reko mihitsy ny feonareo mifamaly fa tamboho fotsiny moa manasaraka ny tranontsika. Tena lehibe andrapainina ary papa. Tsy te hipetraka oatsony Laha ty ve adaly Ka efa namboatra foana zany zay raha mbola mivovao ako. De aiza lahy nipetraka any aminamany lahy Aty aminao ako. Aty amiko Zanakao angiahy Mbola tanora fanahy lahy ka tsy meky tsiny raha manao hevitravina takan'izany. Hevitravina hoana moa zany ry papa. Inona ny olana raha mivovao aty aminao Mbola hiary velo saondra ny ray aman-dreny laharam-panjakana lesy noho izany tsy ananako fahefana ny ampitoetra ny lahy ato amiko. De inona fotsiny moa zany maraiko anao raha izany. Enao anefa ny tena raiky fa tsy rabainina mahandro ambovina iny. Aleo rangahy gofba ivova aty aminao fa efa leo an'izany fahantrany zany ao amin'ny-drabainina. Aza maika lahy fa ho avy ny andro ipetrahany lahy ty amiko ary tsy elahy rery fa nyreny lahy sy ny zandry ny lahy koa. Ohatra ny milay be zany kozinao zany fa rovina nefa zany no tanteraka fa tena efa tsy androko tsony Zany mihitsy ny toetra nareo tanora tony maika ho sambatra avy hatrany fa tsy manam-paharetana. Manana faharetana letsy tsy ho anizany ny fananako rehetra fa ho an'ny lahy ihany kozy tena tsy androko tsony zany ry papa. Tena trodroko ny fahantrana angeny aty Misy fotoana ny letsy ny zavatra rehetra fa nampina aloha zao no azoko atao amin'ny lahy. Mahafa-po an'ny lahy ihany ve nefa ny asany meko an'ny lahy Mahafa-po aloha lesy sady misy sosy. Saingy mila risika be fotsiny. Inona ny zavatra tsy mila risika ka nanao livraison lahy androany sa nakaetana? Vao nakaetana mihitsy io fa milivre ohatra amin'ny mahazatra ara-demona. Ary inona ny tsapatsapan'ny lahy ny akanjo ny lahy
Mahagaga fa oe tsy atao posiko tsony le tanàna laiko androany. Nakaiza ry fanariny lahy izy altya manao akambangia lahy zany za hitako ka latsaka tamin'ny zasy rapainina ny kombaka tao am-bofo teo. Tena siora amin'izany mihitsy fa tena tsy ety amiko mihitsy le izy. Nefa maina raika poka ny nalaiko androany. latsaka tao an-tranonareo tamin'ny lasy ary velo mifampitolona zay Dia ahoana zao raha kobon-drabofo sy rapainina? Aiza koa zao ny volany loko an'iny. tena tsy mainy mihitsy ange lahy zany tsy maninona fa meko volakana entana indray alara-pitso rehefa manao afera ty de mailomailo foana amin'ny zavatra rehetra. Zay lesona faharoa ampianariko any laka tadio mailomailo foana amin'ny zavatra rehetra raha te anakarena. Merci papa. Tena raikolona be sady milay ianao. Saingy inona zao ny kozika ny rapainina sy rabofo raha nytany amomba ny letana zareo. Atao ve tsy alafa ny namany laka de noho fotsiny zay lazainy fa aza be resaka. Tsy mila be resaka raha te anakarena le tia lesona fahatelo zany ka tsarovy. Okay papa. Ny ireko aloha de vovaoty aminao raha sitraka ao tsy mety ho azy zany nefa mahazo matoraty amiko lahy ny olona raha ty lahy. Merci fa tena reveko zany. Sambasamba mba hitasika ty amin'ny tena raiko. Atoraty foana lahy orin'ny zavatra mpanoviko any lahy fa aza maika letsy Akaombovondray aloha zany solombala fa marainy ty ny andro. Ty lahy manana ray dobola le tsy ry feno hery. Nanenina ary rabofiny tsy nikozy an'izany tamiko hatramin'izay fa farasanjy ny tena raiko. Antany azy ave sa aleo ranga rehefa milamina tsara nitatasika ndra ary velo mbola hatrehana zao. Nefa leo mody kalma fa zay le fikana tonda sanjy tsy mila be kozo ny ara-te ho deba. Salut dolo nareo Manao amin'ny feno ery dia tsy niverina tsony mantsy ianao maly ariva fa tany dia tany ka tsy teanao ny adina sy rabainina dia naleoko nikisaka rabofy dia taiza zao ianao io natory alina zany raha mba nahita tory mihitsy ny eritreritra anao foana. Okosiko amin'ny rabofy ve hoe tany amin'ny rasanjy any nitasika alina. Tsy mety fa manjary tsirikireo ny sekreanaika. Mila mailo foana amin'ny zavatra rehetra rehefa teo niketroka osy papa. manontany anao nkeny ny feno ery tolozanao mangina fotsiny. Tany amin'ny bandy akamako ary ny dasika zay raha tianareo fantatra. Na manao iza moa zany ary aiza no mipetraka valio ahy ka na okoziko anareo azy ane tsy ho arakareo mihitsy zany. Eny ary fa hono ny fokarongony ve ianao sa tsy nifoka talohan'ny edinao tamin'ndrainao maly iny ay tena tsy naposiko ndray ny fanontaniany rabofy iny. Aleo ranga modikisa fotsiny moana ve ianao sa marinina ny tsy mamaly mifokarongony ianao sa tsy inona koa ny foako an'izany rabofy so raha ihany no foako fa tsy zany rongony zany. Kanefa dia mena mahazo be sady romodromotra mihitsy ingenao maly ariva ary na zaza saika ny divanao fa hoe tsy nasasany akanjonao. Dia izany ve no lazana ny bany fa mpanamainy lohako narary be vokatry narety maso na romodromotra be aho maly sady nareo koa nge namelagy raha teo dia sahanao no milaza fa tsy mifokarongony ianao io. Efa hoe tsy mikasika an'izany vavako rabofy zavy andaingy aminao zany mandehana kely nge alaivo le finosan'ny zavatra hitantsika ao maly ary mamsoa. Aleo fa laiko vetivety Otry fa finosan'ny zavatra inony zany ho fantatra ao foana rehefa miverina eo mamsoa fa zamaika tena hoaina ny rabofy sy pahavy kely ale ty le finosana maina latsakavy tato am-posiko zao zany. Ary aiza rabainina ny tsy ato am-bofo sa efa lasany kendra tela izy rineny
Apetrao eto amin'ny latabatra eto re tsy dia sokafy ahitany ao anatiny a. Andraso soary. Io amin'izay. Io ny fonosan'ny zavatra latsakavy tao am-paosinao raha ny fampitolona tamin'indrainao ianao. Ka lazao amiko kely hoe inona io ao anatiny io. Miaino anao ahy. Tena tsy haiko Rabovy a. Za koa aza mbagaga. Aza mody adala eo ianao a. Rongony tao am-paosinao ve dia tsy fantatrao sa iza nametraka azy tao? Lolo sa matoto sa kalan'oro a? Zany hoe inona e ha? Tsy fantatro fa nampitondrainy nakamako azay izy io. Tena tsy naposiko. Fa ahoana tsy napoizinao e? Nampitondrainy namanao an'iza a? Ho an'le bandy akamana eny andavamamy zay ka. Za koa tsy nanontany hoe finosan-javatra inona io fa tonga dia niraisiko fotsiny. Zany ny tena marina? Tena cause vrai zany fa za ve hifika aminareo e. Za aloha dia tsy matoky an'izany teny feno ery izany ka. Saingy aleoko mangina fa sao dia hiteraka ato eo indray. Tsy ilaiko tsony ianao mitondratondra zavatra ampitondrainy namanao manomboka izao a. So fa efa lasa ny asa ny rainao fa raha mbola teo izy dia asa fotsiny angamba izay nanaovany ianao. Ary raha mbola tianao ny ho zanako dia tsy maintsy mifona aminy ianao raha riva. Zay fa ariho any amin'ny fanaripako any fatondrongoniny namanao io. Ka nanahoana ny tao atraminareo maliletsy? Lama ihany? Lama ihany sady vao maika ny tsara tamiko ry papa. Vao maika ny tsara tamin'lahy ahoana fa tsy azoko e. Rabovy ihany ny tatasika tamiko tamin'ny maraina fa rabaina lasany kandry. Ay kosa. Kanefa tsy mifankahita nga lasy arivelo ny ariva. Nifankahita tokoa saingy vao saika aneny rabaina dia tonga dia nitsindriny Rabovy. Nitsindriny ahoana e? Azany zanako ny bedibedisonao ozy Rabovy mantsaindra bainina. Ay. Izy ary mba vao fitaky ny namany nampitondray ny fonosandrongony tsy fantany akotra. Tena voan'ny landra izy mivady raha izany ka. Ary avy eo anasaindra Rabovy ny fona tamin'ny rabainina dia vita ny fampahefana-pirenena. Tena tsara zany fa maiza mitandrina amin'ny sisa letsy a. Marina zany papa. Fa nafaly anahy aloha dia nasaindra Rabovy nariko tany amin'ny fanaripako ny entana. Ady maninona ka? Mody nandeha nanary azy anefa nofinosoko tsara le entana dia nilivreko tany amin'ny kilina ihany. Raha manontany amory zareo dia nilazaiko hoe tsy maintsy naveriko tany amin'le akamako sao dia ivadiany amin'iny a. Bravo letsy a. Efa fetselahy manomboka fantsilahotra anahy. Araka izany dia iroso amin'ny dingana manaraka tsika mba hatateraka ny fanirian'lahy hipetraka aty amiko. Zany very papa? Zany e. Dinganinona ary no ataontsika fa efa tena tsy androko mihitsy zany ko. Ny fandefasana ny arivelo any Ambondrombe fa inona indray e? Ahoana tsara hoe papa? Ny famonoana andrabainina ve ny tianao kozina amiko? Zany tokoa. Fa inona ny mataitra an'lahy e? Raha tia ny lahy ny raisantsika trano sy akakivady andrelon'lahy ary edanantsika anaty arena dia tsy maintsy alefantsika any amin'ny varotsy mifody arivelo. Ilamina tsara tsika rehefa tompoko lahy izy. Cause vrai a. Ohatra ny azoko nofo sady ianao lasa vadiny Rabovy ary dia adampinaritra atao tokantranonao izay vady aman-janaka ao. Tena poinsa be fa inona aloha le planina? Tonga ny fotoana ilazako anazy ka ino tsara ary ahy. Misy lamba mifeny roa sasana ve androany fa nasa lamba? Tena misy dia misy tokoa ry bavy a. Andraso nge? Reto mba sasao daholo fa mila mbala madio sika. Andray? Tao be dia be izy zany. Sady amin'izay akanjo matevina be daholo. Aza roa rehefa tsy vitako androany ka. Mbola nasa ny dada sy niny koa manko. Fa ahoana koa ary tsy vitandry e. Mbola tsy mianatra ane nareo fa vakansy e. Ka inona ny blème mara manasa lamba foana ry androany tontolo? Mba olombelona mahalala reraka ihany ange fa tsy milina mpanasa lamba ary feno ery. Mbola nampy aneny manjaitra koa rehefa vita ny sasa lambako. Kozia.
Ohatra mampalahelo andray ndry fa rehetra any ary sasany andraso de teny saosindry. Oay, zanga moa nangataka karama taminao no menao 2 alina ariary be zao. Omeko maimai-poana no ny fitiavako andry rehetra bavikely fa raisoa. Indray ary fa misaotrako. Ary tena manam-bola mihitsy angenao ty ankehitriny mividy akanjo sy kiraro foana, de manome vola neny koa rehefa ratsiratsy ny loka atao trano. De zao indray mbola manome anahy. Tsika indray mba andy mikandra fa tsy midororo fotsiny ry mamsoa. Aza misalasala mikozy amiko rehefa mila saosindry fa nanatsika izany. Fa asiana tokoa no ataonao fa tsy mba fantatro mihitsy Livrerana hitana lafo vidy kea. Oay le ty ohatra ny tafatrapaka koa zany. Mila mailo alary feno hery so vaky bantsila neto ny bizina fanao ny laha. Ay ve nao ty ka livreur de entana lafo vidiana no ataonao livraison. Bobaka be sady importé daholo le izy. Manao vantany linina koa nge zay silaka amiko raha tsy arakindry. Enganeka ho marina izany fa tsy le eritreretiko. Ahitako bodikazongony foana mantsy mibosina akanjo nisako manasa ny lambany saingy za tsy teten'izan'izy atao trano fotsiny. Dre, ary inona malaza vinany tampoka andry? Mieritreritra hoe mba afaka manao vonton linina miaraka aminareo ve Dray. Tsy mety amindry zany fa kotrana be zany ry bavikely Ny fianarana aloha atao tsara fa zay rehefa tsy tafa mato manao an'izany. Andray rery lanitro, lozina re zany very ariary velo Oay, fa ino zany mampitomany amin'ny ao an'efitranao zany? Eny tokoa Andray ohatra mitomany ny rapainina ny fahinoko azy teo Dada angena angandroano any mahatsangy fa misy ina koa ary andeoko amin'iny aloka fa misy inona rabofy loza reto tena loza fa misy inona niaran-doza ho ny fiaranentindrainareo Andray rery ary velo nanao accident ve ny dambanetiny rapainina? Eno loza vao ny antso any telefona teo ny tany ampiasana Ndreka koa tena loza zany de manahoana ho ny dada fo mafy mihitsy hon izy le chef de service ny zareo aza matsy tratrano tena grave io zany de ay zao rapainina efa any amin'ny hopitaly? Efa any amin'ny hopitaly hony ka natorony zareo teo ny hevitra misy azy eo amin'ny hopitaly. Ay, ka tsy andaotsika ho an'izao de zao ary neny tena tia hitany dada ndao mintsika ho any fa isoloaka anzy vetivety ito daholo ny trano feno hery za angamba tsy afaka makany rabao fa tena misy protena tsy azoko elany zay. Andray, ny rainao ve ny aran-doza de atakalinao an'izany programanao zany ary feno hery ka tena blème be ne raha tsy mitotona any amin'le pronay amin'ny manaraka mandeha makany fa mampamangy any amin'ny rapainina any aloha. Andray feno hery zay fa kisaka aloha mibady feno hery de lasa toko mantsy ianao efa hoe amin'ny manaraka aho makany fa mbola mainka any mamsoa. Dada manao an dada Andray ry ary velo nanahoana ianao zany Sao sisa resy mianaka sao sisa arapaina aloha fa tsy maty fo amanaina tsy maty fo amanaina kanefa amoy tongotra roa amoy tongotra roa ahoana dada ianao sady tapaka mibodika be ny tola tongotra oro mamsoa zany ve Andriamanitra ay ve zany nahazo anao misarona lamba ny tongotro ka tsy hitanareo ny fahavoasany Andray tapatapaka tanteraka
Azoko jerena ve? Tsy andriva ny tenin'ny dokotera teo hoe aza kasikasihana ny lamba Andrimamsoa. Dia hono tsy manaintaina be ve izany tongotra ho tapatapaka izany? Nasiana tsindrona manala fanaintainana lohatra amin'izao saingy manena ry dada? tsy misy hevitra intsony rehefa nitarafina va ho boriana tanteraka. Izany ve ry Arivelo? Dia ho bori-tongotra izany ianao manomboka izao. Andray, Anao dia tsy afaka hitotsony taola tongotra dada ka. Eno ndry zanaka, tsy mba tapaka tsotra fa be potika loatra ny taola tongotra. Noho izany dia tsy afaka hitotsony dia tsy maintsy tapahana hatreo amin'ny feako. tongotra roa mihitsy ve? Eny ry Saondra, Andray, tongotra roa mihitsy ny tsy maintsy boriana. Mampalahelo kosa izany ka. eno Fa ina nahatonga izany loza niatra taminareo izany? Tsy lavitra fa voahiditra ny tapin-tanàna amin'ny mahitsy izay ny aran-doza. Izany hoe voavy nananika ny fiakarana kady mainty ka hitsotsorika hiditra amin'ny mahitsy. Asa nefa fa tsy nentinena natampoka teo nisatry ny fiara netoko. Tsy nentinena natampoka hoe nisatry ny fiara? Dia nanahoana? Tsy voafehako intsony ilay fiara ka nitsena camion lehibe anankiray. Andray, Mafy dia mafy ny fifandonana ka niorina ohatry ny taratasy ny fiara netoko. Maty tsy sadra any ilay chef de service-nay fa za kosa torana ary sikirina tao anaty fiara. Tena loso izany masina. Angatsona marin'ny dada ny fiara talohan'ny inganareo no hoe tapaka hisatra. Omaly hariva mihitsy ihany nanamarina azy satria tsy maintsy niainga vao maraina izay. Ary tsy nisy nahina mihitsy momba n'ilay fiara rehefa no amarinina fa mahagaga. na loatra ireny natonga n'izany. Fintan-dratsy sa andro miditra? Asa rery Saondra, mivarana hatreo ny fananako tongotra roa sy ny fahafahako mandehandeha. Sezay misy kodiarana sisa ny kisakisahako mandra-pahafatoko. Oda ry papa, akay ve nareo Ato le tsy fa mandrosoa. Ay kosa. So ihany fatratrako. Salama velo Salama tsara. Ary efa saky hivoaka mihitsy ary io izao. Fialama manao any? Amin'ny forma ihany aloha. Saingy ny eritreritro no ohatrany tsy milamina. Tsy milamina ahoana koa ny eritseritsy lahy Vita ihany ve ny zavatra nampanaoviko an'lahy? Vita ihany saingy. Vita ihany fa saingy ahoana le tiako tsy milaza avy hatrany fa misomaingisaingy be fotsiny. Tsy voadidiny latsara angany fantsona mpitondra lokidan'le fiara. Sa nisy nahita nanaovana anazy? Voadidiko tsara araka ny nampianaranao sady sy io raha fa tsisy nahakopo satria efa restorela be daholo ny tao am-bofo fa nataoko ny opération. Ka tsy efa raha-toboky lahy zany ary velo raha izany? Mahery vitana be rabaininy Tsy mbola nahita ohatran'izany Mahery vitana ahoana altia? Tsy maty ve? Voalazanao ry papa. Zany chef de service niaraka tamin'izany taraiky fa izy mbola velona soma tsara. Fa ahoana nalalany lahany zany aloha Ka nampandrehan'ny rabofy an telefona ny tany ampiasana ny rabainina. Tomany be rabofy nilaza taminay fa nifandona mafy be tamina camion ny dabanetiny rabainina. Mahery vitana marina ny raikely lamina totsiziny maty fa zay niaraka taniny ka. Tena désolé aloha fa tena tsy naomby ny mission nampanaovinao iny ry papa. Nefa karazany naomby ihany na dia tsy maty azy izy Ary inoko fa tsy maintsy hitondra clé mamandra-pahafatiny izy zao. Sady mety tsy ho afaka noho ny asany intsony. Noho izany andraso ilay kely ny karaman'lahy. Nanahoana tokoa ry rabainina izay any amin'ny hopitaly any. Ohatrany tsy haiko fa manenina indray aka. Saingy efa vita eny rangaha. Reto le tsy mivolalahy. Reto. Isao fa 3 hetsy ariary reny Merci papa. Tia indray ve dia mbola isaiko fa rehefa hoe 3 hetsy dia 3 hetsy Mbola betsaka noho iny no meko an'lahy rehefa vita lahy ny iraka lehibe manaraka. Iraka lehibe inona indray zany? Any momba andrapainina ihany ve sa bizina vaovao? Ny momba ny ary velo ihany ny tiako ambary. Ny afirana mpanaoviko an'lahy indray tsy miova fa mitoto ny mahazatra.
Ay ve, ka inona indray ary ny tianao atao amin'ny rapainina? Rehefa tsy maty ny lozam-piarako dile tsy de ny vonoana amin'ny vatana ny tsarany a. De za ve no sainao manamboatra azy? Tena tsy vita kosa ny manajetaka ny rapainina ary papa fa mitadiava olon-kafaka. Tsy te hiadana ve lafa iana amin'ny fahatrana lava zao e. Fomba hoana ny rahantsika mipetraka sy anabadiko an'ireny lara mbola vilo iary velo. Ekeko zany saingy ny andatsatra mivantana ny rapainina kosa aloha tena tsy vitako ka tsy aleo ve manakarama olon-kafa fa manana kama-poro amin'izany a? Ela ihany le tsy mahafaka manatanteraka an'izany a. Sady zany nge tsy niteny hoe tsindron'ny antso na tifiro amin'ny basy izy e. Fa amin'ny fomba hoana ary moa zany no anamboarako ny rapainina ka? Amin'ny fomba kolaka sady faran'izay tsotra fa tena mahomby ary tsy misy raha latsaka. Fomba ino zany ry papa? Mbola no manana azy fa aza maika e. Efa zava-dehibe aloha ny vita lafa misaotra. Misy wisikisy rongony vazao raha mely mahazatra ela. Tena efa misy fialina latsaka zao le. So ihany fa nateriny raha tsy mita amin'ny moto fa raha tsy zany de tena taraiky be vao tonga. Mino afa efa avy ny kiala izay ny olona ato Ambohifato. Ary aleo hiditra aloha. Zao vao tonga Rabofy a. Efa avy ny kiala nga nareo? Ary toa tsy misy mamaly fa mangina be ato Ambofy zany. Sa toa tsy ato amin'ny efitrano ny Rabofy fa aiza ary. Aleoko boninahitra amin'ny salon e. Fa aiza nareo Rabofy a? Mansoa. Ato re zay ry feno hery fa aza mitabataba. Oay le ty. Fa hono zao? Mitsotra eo ambony latabatra sy miakanjo fotsy be rapainina. Matata feno hery a. Nandao atsika izy. Kozy ve? Tena enjany zany. Fa inona nafaty azy? Noho ny raha betsaka very tamin'ny fanamborinany tongony roa e. Tahirin-dra tao amin'ny hopitaly nefa tsy ampy de tsy afitra tsony ainy. Ay ve? Tena grave ty. Tonga de vita ho azy ohatran'ny karatrinay zany misy ao fa tsokony rapainina. De aloha zay ry feno hery a. Be. Fandeha hoaiza nareo mianaka? Andeha hilaza amin'ny fianakavianan'izao fahalasana indrainao zao e. Raiko. Iza koa ny manandray eny io? Feno hery aloha miambina azy fa andeha zay sineny a. De andeha amin'izao alina zao ve nareo? Ka tsy maintsy ampandrenesina ny fianakaviany. Zay mianaka aza izara roa de samy ampandrehan'izay havanakaiky aloha. Zay fa lasa zay e. Okay ary. Faly aloha fa vitany aminao rapainina. Tsy mila mampiasa an'le fanafodiny mendra sanjy fa efa maty sady ianao. Averiko any amin'ny rasanjy reto pilina roa mavomavo nasainy nataoko amin'ny dite anao reto fa enao tefa baibai. Ohatray le. To mihetsika amin'ny vatany rapainina zany. Tena mihetsika ary miarina moramora izy zany. Ahoana koa zao? Mandriam-piadanana rapainina fa aza manangatra tsy lereo a. Mandriam-piadanana ho a. Reko daholo ny teny lateo ka tsy maintsy miarina le ty a. Oay le ty e. Tena miteny maty. Renao daholo ahoana koa ny teniko teo e. Ay moa ka mifofony aiko e lasy rasanjy. Maditra loatra lahy ka hoentiko manaraka. Oay. To mevaeva manantona ny vatanao. Aza manantona ianao. Aza manantona a. Feno hery a. Ory feno hery a. Feno hery. Ahoana e? Ohatray. Tena nanonofo ratsy marina. Mba merena amin'izay fa tsy lozanao manofo ratsy ao e. Tsy ireo raha tsy tsembo-dratsy mihitsy ianao. Zay sineny efa vita homana nefa ianao de mbola matory foana. Fa andeha hoaiza zany sika ary mamsoa?
aiza koa ary mifitadinao izany. Nareo koa moa mamy be omaly arivako. Inona ny blème maradozy be ao maly ariva e? Ka ianao tsy mahatadidiny resaka amin'ny fanaovantsika telo mianaka ka. Fa resaka inona moa zany? Hoe araka mangy any dady any amin'ny hopitaly tsika fa fetiny iray any io. Ay tokoa moa. Hay, tena enjana koa zany toro de mémoirako zany. Efa tatra ve izy ato ry mamsoa? Io mihisatra eo ambony fandriana io rony any a. Sady tsy fantany akory hoe hiaraka ho any amin'ny hopitaly azy tsikako. Vokatry ny amamonao omaly zany ka. Mba merina rery feno hery fa taraika. Eny iarina fa misy rano mafana avy eo aloha. Ohatra maina be zany tendako zany. Makaneza ny an-dakozia fa misy rano mafana ao amin'ny termosy kely ao e. Fa le amin'le termosy lehibe aza kitehana fa ny dada hoentina any amin'ny hopitaly iny. Ka mandeha anaingana fa taraika e. Izay mianaka mbola hanamboatra ny fonony fanomezana omena andrainareo noho ny fetiny iray. Ka efa voavidinareo ny kadao omena andrapaina? Ie, efa voavidina ifaky na dia laza fa tsy hanome azy ianao. Ay le tena an'izany nga moa za? Tsy mahatadidiny ninona mihitsy ianao ty a. Nandresy lahatra anao mihitsy a mba hoe hiarahantsika mividy fanomezana ho andrainareo fa tsy nety ianao. Tsy koaranga fa soloko ny volan'ny vidiananareo an'izany kadao zany e. Mandehana karakarao mipape kadao anareo fa zaho any an-dakozia sady homana. Ndao tokoa ry mamsoa fa mandeha ny fotoana. Ndao azy. Lasa aloha reny fa aiza le pilina mavomavo anakoroa atao amin'ny dité andrapaina. Andraso e. Voatahiry tsara tato am-paosiny akanjoko ka alatsako amin'ny termosy misy ny dité andrapaina reto de atorotsy ny fotsony izy. Ho any an-dakozia amin'izay dia mbola avariana sy mianaka. Fa efitra fafiry atao amin'ny hopitaly misy andrapaina ary mamsoa? Efitra fahina amby folo ka. Ry farany atsinanany ndry misy azy. Mba tsy tiako koa ny miditra amin'ny tony hopitaly tonika. Toeran'ny fangiry firiana sy ny fijaliana ny fiheverako azy. Vao maheno ny fofom-panafody ato anatiny dia ohatra ny miorina ny hodi-dohako. Ato ny efitra misy andrainao ry feno hery a. Ratsy loha vahiako ny varavarana. Ao, midirina ro da e. Dada, mitratra ny fetiny indray dada. Aretsy aloha roako ka. Misaotra ry mamsoa. Arabaina tratra ny fetiny indray zany vadiko izany. Etsiko mba ho roako. Misaotra sahondra. De ary iny ty mampitsajirika anao fotsiny fa tsy mba miarapa-andrainao ry feno hery a. Tena marina le novoko fa noporiana tendram-potobe ny tongotry rahapaina anankiroa. Dia zao ve sisa no hiafarany? Tena mavaky fo mijery azy. Taovariana mijery ny tongotry dada mipiriana fotsiny ndray feno hery fa tsy miteny e. Ohatray, azafady fa variana. Tratra ny fetiny indray dada. Misaotra lesy a. Samby laza mba niantso ana hoe dada fa tsara-paina. Dia tsy mba manoroka azy akory ve ianao ry feno hery e? Iano a. Arapaina ary. Makasitraka letsy a. Ary amin'izao fetiny indray izao dia faly izay manolotra zavatra kely ho anao. Atolory azy angeny fanomezana ry mamsoa. Iany ary ndraso tiany ny dada malalako. Dia tsy roako fanindro indray izany dadako izany. Misaotra ry izy telo mianaka. Misaotra ny fitiavanareo fa tsy rery tirainareo. Misaotra ny fitiavanareo fa tsy rery tirainareo manakilema manana anareo. Sao sisan'ny farako e. Dada. Nareo mba fifaliako. Izy. Dia zao tokoa sisa amin'ny hafarany dada. Tsy manana tongotra tsony fa vatana sy tanana sisa. Za nefa ny natonga an'izao. Zany ny evin'ny kilema hoentiny mandramaty. Tena manenjika ny eritreroka. Saingy efa nisafidy andrasanjy le tena raiko mba hampiadana ny telo mianaka ka miala tsindry dada. Matokiry ery ary velo fa ho eo anilanao mandrakarivo izay telo mianaka. Kely dia kely ny fanomezana tolotra eo anao fa
ny fona feno fitiavana anao no mameno azy re. Eny e, ny fitiavana avy aminareo ny zava-dehibe amiko fa misaotra indrindra. Raha za misahirana manokatra niny dady, aleo fa hozokavako ny famezana iny raha hoe tia ny dada ho hitany ao anatiny. Tia tokoa ary mba soka fa mbola tsy afaka mihetsika firy e. Ndraso ary a. Hozokavako. Reo ny fanomezana avy aminay ho any dada. Oay, akanjo ba tsara tarehy marina, sady amin'ilay tena tiako kely mihitsy ny lokony. Teny dada. Za mihitsy no nifidy an'iny fa fantatro ange ny loko tianao e. Efa ririnina moa ny andro dia akanjo ba mafana ny fanomezana ny fidinay e. Tena misaotra betsaka fa tena tiako ty. Ary boky iny tia mifono tsara tarehy ty. Vakeo aloha ny soratra eo amin'ny foniny e. Fanantenana sy fiadanana. Zany ve lohatenin'ity boky ty? Fa boky iny ty e. Andraso. Aleo esoriko ny foniny a dia ho fantatry dada. Andraso. Zay eo amin'izay. Ohatray, to baiboly tsara tarehy. Tena tsy naposiko ty. Eny baiboly iny ny fanomezana faharoa avy aminay e. Tsy ho fanalana andro fotsiny ny famakiana azy fa mba hitondra fanantenana sy fiadanam-panahy anao. Tena misaotra anareo hatrany. Amaky an'ity mihitsy a. Ny fiadanam-panahy mantsy ny lehibe sy mahasambatra kokoa noho ny fananakarena eto tany. Sany mihitsy ry dada. Ilaina ny vola makarena fa ny ten'Andriamanitra kosa ny tena manome fanantenana sy fiadanana. Marina ny voalazan-driry mamsoa. Fa nitondra dite ve aloha nareo fa ohatry ny te hisotro be mihitsy azy zany. Eny tokoa fa rindresaka tsika fa avoakely angely termosy ao anaty sakosy eo ry feno hery a. Tsironeny tsy mahazo misotro ny dite ato anatin'ity termosy ty dada. Ohatry fa ahoana ny tsy mahazo misotro ny dite ao anatin'ity izy? Tsy azoko. Tsy mahazo misotro an'ity dite ty ho ahy izy. Aleo ariko ery amin'ny lavabo ery. Fa adala ve feno hery? Dite hosotroan'olona no arinao eo amin'ny lavabo eo. Tsy azo misotroana re tiry mamsoa. Fa maninona e? Aleo kobaniko mihitsy aloha ny atao anatin'ity termosy ty. Fa inona ny dikan'izao ataony lazao e? Dite hosotroko ve dia ho ariny lataholy? Mahasoa anao ry dada ny tsy misotro an'iny a. Dia inona zany no sotrony aminao ka? Zaza tena manondreraka mihitsy hainao ty a? Mbola ho fantatrareo ihany ny anton'izay nataoko teo e. Ary ty misy vola dia mandehana evidian'ny dite ery amin'ny varotra ery izao dia izao izy ry mamsoa. Ino eto any? Eny ary koa. Zay fa lasa vetivety azy zany ary e. Mahagaga mihitsy izao fihetsika lasao ry feno hery a. Finona mihitsy ny tena antony. Mahasoa anao any tsy misotro an'iny dite nariko teo iny. Fantarareo tsy ho ela ny antony fa andeha aloha. Zay fa dia mirahasoa anao ry dada. Fa andeha ho aiza indray ianao e. Feno hery. Feno hery. Avelao izy andeha ry sahondra. Tsy maintsy iona ny trano foana nareo. Zao vao tena tsapako ny vokatry ny fampiatako an'iny zaza iny ry ary velo a. Manenina mafy aho fa tsy nahay ny taizaza. Dia izao manana ny lohany izy ankehitriny. Milamina amin'izay angamba ny zavatra etra fa efa misavony any amin'ny habakabaka izay ny fanahy ny ary velo. Vitatreo ny aminy fa efa mivoha mitanatana ho azy ny varavara-pasany ilivenany. Se aleo aloha anjaraka whisky kely dia aprehitra sigara fa tsy anaiko vadiko mora foana amin'izay sahondra rehefa leon'ny fahatrany. Aiza ny tsy anaiko eo iny rehefa iraviravizako vola e. Ny vola nga mahavehivavy. Ifeno hery kosa omeko vola betsaka rehefa tonga eo fa maty ny any ary velo. Sady ho avy tokoa zao le iny fa fetiny ray andro any. Zay tokoa ary ny adala fa tonga. Inona reny ka atao mba omeny anahy e? Manosoletsy fa tsy midy io a. Ela mihitsy zao ny nandrasako. Za ihany ty fa tsy feno hery andrandrainao e. Ohatra. Fa anahy aloha tsy mahay mivola. 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 Fa anahy aloha tsy mahay mivola
toy saondra fa ahoana? Ahoana amin'ny ahoana fa za ihany ty e. Inona no makodikody anao? Tsy izany fa tsy napoziko sady mafaly anany fa hatongavanao ka. Elaela mantsika ny tsy niona tsony e. Salama tsara ve malalako? Azafady fa tsy malalanao zany ara sanjy a. Kanefa dia mbola hovadiko mihitsy aza. Tsy za mihitsy no anambady lehilahy tsy fanina takanao rangaty a. Aza masika mo e. Ary inona moa natondehanao aty amiko raha tsy vanina ka? Tiana ho fantatra? Lazao fa vonina ny anampy anao a raha misy ilainaoko. Tsy mila an'izay fanampianao ary le anti-dapamon'olona ty a. Hamotsipotsitra ny toetra ratsinao no antondriako ary hanolotra anao amin'ny manam-pahefana. Moramora kely ny vavanao ry saondra. Namonin'olona tany an-tranonareo nga za? Zany dia zany tokoa Andriamatoa. Ary manana porofo tsy azonao lavina. Zany a. Ka inona hono zany porofo zany raha madamy saondra malala amin'ny foko a. Andrina lany arena nga zato izy no mirediredy. Ary satria porofo ny tadiavinao a, dia indro vakio kely ty taratasy ty. Ino vakio? Soratanan'iza koa ty? Soratanan'ny feno hery fa aniza indray e. Inona koa no lazain'ilay iny ato? Andraso e? Manoratra an'ity taratasy ty a fa tsy tantoko ny jery ny fahavoazan'ny dada. Za nahatonga ny lozam-piarako ty ka nahapodika ny tongotra dada. Tsy iza mantsy fa ingara sanjy no nanakarama isopatra ny isatry ny fiaranentiny. No lazainda sanjy fa izo ny tena raiko ary akavady an'neny izy rehefa maty dada. Nampianary ny varotra rongony a ary nikaramainy a anisy pozina ny dite saika hosotro ny dada. Nanentsika nefa nieritreritra teo am-pahitana ny dada zary-bory tongotra no ny nataoko. Ontsa ny foky nahita azy teo am-pandrinan'ny hopitaly ka nariko ny dite nasiako pozina saika nahavady azy. Tsy mendrika no zanakareo akory ary dada sy neny ka mifona aminareo a. Aseho hoe angara sanjy ty taratasy ty ary laza ho azy fa ninjeny eritreritra ka tsy nahavita nitedry datsinay. Aza mikiaro ka fa hitolo-batana any amin'ny polisy a ary vonina ny anefa ny sasiko. Ka hoana? Miaika amin'izay ianao sa tsy miaiky ny maha-olo tsy vanina anao? Sady lehibe ampivarotra rongony ny mpanimba tokantranon'olona. Fitiavako anao tafaotra ngery saondra ny nalozika nakarama ny feno hery. Sady ny sandohana ho rainy niteraka azy? Ndry. Fangaty zanatsika moa izy iny. Zanaka isy ary velo madiodio feno hery fa tsy misy raha anao mikoriana velively ao anatiny. Ary satria efa vaky ihany ny resaka dia nitantaraiko tamin'ny arivelo fa efa mamonao tamin'ny ranom-boankazo nisy fanafody ka nararotinao na olana fonitsika vao ny fanilatrano. Ka maninona na ankehitriny ianao vao nitantaran'izany tamin'ny arivelo e? Satria tsy tiako rava ny tokantranonay vao niorina tamin'ireny fotoana ireny. Fa ankehitriny kosa dia ifanazava any amin'ny manam-pahefantsika. Aza manao an'izany fa ndao ifandamina ary saondra. Ifandamina amin'inona e? Lazao izay vola ilainareo fa omeko zao dia zao. Tsy mila vola maloto izay e. Ary nga ianao tsy malala olona ao amin'ny fitsarana indray no hoe manampy tamby anay? Meomana fa zany efa tamy an'izany ny polisy hakanao Andriamatoa. Dia manantena ny gadrako ve ianao e? Tsy misy ho azonao amin'izany fa andraso kely. Ndry? Fa ataonao iny ny basy iny e? Tsy ho zakako ninjen'ny eritreritro ka veloma mandrakizay ry saondra. Za ve no hotifirinao sa taony lohanao no ambananao amin'ny basy? Andray marina, tena nitifiry ny lohany. Dimy taona katroko androany ny gadrako. Tapitra anao sazoko fa hivoaka ny fonja. Aiza nefa ny alehako. Ingara sanjy moa dia maty ny divitena raha ny vaovao henoko. Neny sy mamso kosa tsy navelako namangy aty amin'ny fonja mihitsy mba ontry ny titrako.
sady fantatro ny fahasairanandry zareo no hitata-kilay maina ka tsy miasa ntsony. Dia irenireny eny an-dalambe aho zany zao satria tsy manan-trano hofantanina. Tsy mendrika azy telo mianaka manko ka aleoko tsy miverina any an-tranonay. Dia hivoaka ny vavahady aloha dia ho hiteo sy ale. Endre zany atsara ny rivotra ety ivelan'ny fonja. Olom-baovao azo ka anorona fiainam-baovao miendrika tsy toy ny taloha. Fenoery! Fenoery! Hoatray. Izako hoe mampaneno klakson sady miantso ahy io. Misy ranga mipetraka ambony seza sy raha matonitsangana eo anilan'ilay fiara. Hoay, dia mikopa tanana ary zareo. Tovovavy kosa no ao anatin'ilay fiara mampaneno klakson. Zay ihany fa avy aty ry Fenoery a. Avy e! Hoay, tena mamsoa io miantso ahy io. Dia i dada sy neny ihany koa. Aleo fa nantony eny aka. Tao tsy tanany eny dada fa manantona amintsena amin'ny seza misy kodiarany ipetrahany. Mba mafy loko nge renareo ry mamsoa e. Tsy naharitra izy fa nitsenany Fenoery. Adininy eny nga le hoe mbola lavitra ilay zazam-pandany dia honena azy ny reny ka nandeha nitsena azy. Jereo fa mifamiana izy mianaka na dia eo ambony seza misy kodiarana azy dada. Tsy mendrika ny ho zanako ao ary dada. Tsy mendrika ny ho zanako ao akory. Tsiry Fenoery a. Zanako ary zanako tena tsy foko lahy. Zany very dada. Tsy ngara sanjy angano ny tena raiko e. Betsaka ny profila zako fa tena zanako e lahy e. Mpisandoka fotsiny raha sanjy ary nandotony ny sainy lahy zany. Ary ndao any an-tranontsika miresaka e. Ndao ody. Tsy ody ary dada raha tsy mamela ny heloko ianao ah. Be loatra ny fahotana vitako taminao. Ary mbola injeriny eritreritro hatramin'izao. Mba tsy isian'izay eritreritra manenjika an'lahy zay tsony a. Dia fantaro fa efa elany na mila heloko an'lahy. So raha betsaka ary dada malalako. Okizay e. Tokony omeko fa ho zanaka mendrika manomboko zao. Inona indray nefa mampitomany an'lahy amin'izany e. Andao aloha eny amin'izy mianaka e. Ny zanako, ara-paina fa tafavoaka ny fony zanaka. Ara-paina Fenoery a. Misaotra indrindra. Ary, ono ah. Fiaranisy dietindretery mamsoa. Fiaratsika ka. Marina ve? Ie. Tsy naposiko indray zaho ah. Fa ahoana ny nazahoanareo amin'ny fiara? Niara-ny lofo tamin'izay zay telo mianaka ndrainao na dia tsy manatongotra aza dia manan-tanana kinga tokoa amin'ny zaitra. Nisy orinasa vitsivitsy mpikomandy zaitra aminay sy nahazoanay vola dia mba nifidiananay an'io fiara kely io e. Sady mba hitondrana ny dada mitsangatsangana ihany koa indraindray e. Ay ve, tena tsara sy mahafinaritra zany. Mba ampianary manjaitra koa ary neny fa tsy anasa nge. Ela indray ve moa tsy ampianarina an'izany rehefa mazoto fa andao tsika aloha ody. Ny farana teo Injian'ny eritreriny. nosoratany Axiel. Novelominy Anjariliva Vantsoa niaraka tamin'ny Lemek Arliva ary Taina Nantenaina. Roland Ramanatsoa no nandray feo. Anjariliva no nanantotosa.